Salama daholo tompoko. Miarabantsika aby. Miandry kely ny olona hiditra rehetra dia hanomboka tsika. Rehefa ny miarabantsika mpanaraka ny fandaharana isaky ny zoma hariva eto amin'ny pejy RGL izay iresantsika na zany catéchisme d'adulte na izany karazana dinidinika amin'ny lafin'ny fiainana ara-piarahamonina. Ity moa zany dia tena ny fiainam-pirenena mihitsy no resantsika. Aloha tonga dia tsorina atao mahitsy ny resaka iresaka politika antsika androany, fa tsy politika toy ny mahazatra antsika hatramin'izay na ireo mpanao hoe doin-dresaka reny, fa politika izay mahakasika ny lafin'ny hoe etika politika. Zay zany no tena ho resantsika androany, ary zay no antony nanasana ny docteur Saimanara, izay izy koa dia manana ny spécialisation mahakasika an'izany, ka ilaina ny ahafahany tsirairay. Izany hoe mba miova indraindray zany tsika mety zary heriny eto, fa manomboka zao zany dia mba hiezaka ny mpandarana hanasa olona hanao binôme, ka izy no anisany vahiny voalohany asaintsika hiaraka hifampitafa sy hifampidinika hizara ny atao hoe vision ny tsirairay ny amin'izany fiainam-pirenena zany. Dia manasa ny docteur Saimanara tsika hiditra, fa hanomboka tsika zany zao dia mbola hisy zany présentation ny momba anay mirahalahy. Miandry azy hiditra kely tsika. Anasan'ny docteur Saimanara tsika hiditra. Antenaina mba tsy hisy olana intsony. Tafiditra ve ilay docteur? Miarabantsika rehetra tompoko, miarabantsika rehetra, mielipatra ny eran'i Madagasikara, eny koa misy aty ampitan-dranomasina,
Makasitraka ny fahazotonareo manjoy ny pejitsika. Ny andro ny idiran'ny dokotera tsika dia anomboka io izy. Voilà. Faly miarabanao docteur. Mare. Allô. Ya, faly mandray anao. Oui, Maria rahalahy. Oui, makasitraka. Tafiditra. Ya, misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa totosandray ny tanteraka soamatsara ihany ny faniritsika amin'ity anio ty efa niarahaba-ny mpanaraka ny pejy moa aho amin'ity takariva ity izay nitondrantsika ny lohateny ny amin'ny hoe ny olana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Zay zany ilay fifanakaloza-kevitra no ataontsika eto androany. Ity fifanakaloza-kevitra ity dia miala amin'ilay fanao mahazatra antsika na ny mahazatra ny mpanaraka ny pejy sy any amin'ny toeran-kafa hoe débat hoe iza ny manana ny marina na iza mitombona indraindray ara moa misy karazana toe-tsaina ihany hoe iza no mahay tsy zay tsy mitondra makay zany zavatra zany amiko tsy mitondra valeur ajoutée ho an'ny firenena fa isika androany dia katsaka hoe inona ny zavatra concret azontsika atao hanavotana n'ity firenetsika ity zay latsaka akaterena tanteraka tokoa fa tsy mba hoe sifadiran'ovana fa tena latsaka akaterena ka androany zany no hanomboantsika santatra mavarano fotsiny izy ity fa mbola ny manetsabe mbola ho avy ka mialohan'ny rosotsika amin'izay dia mangataka angamba hoe afaka mi se présenter ve ianao amin'ny mpanatrika atsika eto hoe izy ianao sy ny mombamombanao ny domaine misy anao sy atao hoe koa ny recherche sy sisa zay ataonao mba azahoan'ny olona kely ny background anao aloha ny idirantsika amin'ilay sujet. Eka, voalohany indrindra moa zany miarahaba any pasteur, miarahaba ihany koa ny mpanaraka rehetra na avy ao amin'ny page-ny Say Manary na avy amin'ny page-ny RGL. Manaraka an'izay voninahitra ho azy zany no mitafatafa sy mifanakalo-hevitra amin'ny RGL androany zay ataoko hoe manana maizy azy eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fanentanana amin'ny fahatongavan-tsaina na amin'ny ara-pivavahana na amin'ny ara-politika sy ny fiarahamonina ka ataoko hoe fotoana lehibe zao fotoana androany zao de mba hitondra fanavaozana ara-tsaina sy fanahy ho an'ny malagasy manaraka an'izao fanakaloza-kevitra zao. Manaraka an'izay Hejesoa Voriraza Séraphin no anarana nahafantarana na tany amin'ny sekoly na tamin'ny tany mbola kely de manara no nahafantarana taty amin'ny sehatry ny fampianarana ambony sy ny tontolon'ny ara ary amin'ny sehatra ny tolona zay hoentina tolona ho an'ny firenena. Mpampianatra amin'ny université Toliara, mpampianatra sociologia tia Toliara no mampianatra filozofia ao Antananarivo no anthropologia ao amin'ny UCM de anisan'ny lina ihany koa amin'ny tontolon'ny mozika sy ny poésie. Docteur en philosophie zay spécialiste amin'ny épistémologie sy ny philosophie des sciences ary nisehatra ihany koa tamin'ny taranja scientifique samihafa de manana faharisan-dahatra hoe ny science tokony natao hanompo ny firenena, hanompo ny vahoaka fa tsy natao fahalalana be fotsiny amokisana avonavona pikaroka zany fa natao hanompo ny fiarahamonina sy ny firenena ka ny fanojo zany araka an'le fomba fiteny hoe ny fanojo ny ty sy ny manina de tafeonao tsika amin'ny rahalahy zay hitako hoe mitovy vision ihany ao anatin'izay tolona ho an'ny tanindrazana zay fampahatongavan-tsaina malagasy rehetra
zay nazo ambara ity amin'ny voalohany fa manjary lany ny zavatra tianao resahana rehetra aloha. Tsara monsieur Manara, ahoana maitsy ataontsika hoe Manara fotsiny ve sa sina izy iray manontolo? Manara fotsiny. Okay. Ny andro koa ty mangatỳ. Ya, satria binôme moa zany zay androany dia za moa efa fantatrareo mety miany amin'ny côté-ny mpanaraka amin'ny pejiny docteur Manara mety tsy mahafantatra fa raha manatombontsy ndreka pasteur no asako raha atao hoe sur le plan asa fa passionné koa amin'ny fandinihana ny fiainam-piarahamonina ary manana vision manokana mitovy amin'ny Karl Barth le hoe mihazona ny baiboly amin'ny tanana ilany ary ny gazety amin'ny tanana ilany, zany hoe amiko zany maresy lahatra dia hoe ny resaka fivavahana dia tsy tokony zavatra mitsingevana any amin'ny habakabaka fotsiny fa tokony isy fiatraikany amin'ny fiainam-piarahamonina satria anisan'ny tonom-bavaka izay ataontsika le hoe ho tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra efa milamina efa vitany amin'iny fa ny ety an-tany mbola tantara be dia anisan'ny conviction koa ngeza be mahatonga anahy misokatra amin'ny sehatra rehetrarehetra. Zay ngambany amin'ny fa tsy handany fotoana lava amin'iny koa satria ny tena antony-dresaktsika no ahatongavantsika amin'io. Tonga dia avy hatrany dia ny vavany no resahana hoe ahoana ny fahitanao hiteny ianao dia avy koa mamaly samy mitondra ny hevitrika sika. Ahoana ny fahitanao ny tontolo politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na hatramin'izay koa aza, ary ao anatin'izay dia ny hoe ireo izay milaza azy ho mpanao politika malagasy ireo ve araka ny fijerinao manampahaizana anao tena politicien tokoa ve ny fahitanao azy ireo sa inona arak'izay? Makasitraka rahalahy amin'izay fanontaniana zay a, ezaka fanakalo hevitra zany tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fanakalo faharesan-dahatra sy fomba fijery na raha siantifika zany na fomba fijery manokana. Nanomboako azy angamba ny mahakasika ny toetra ny politika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao sy ireo izay milaza azy politisianina. Raha ny fomba fijery manokana atao mahitsy ny resaka mbola tsy mahita olona hoe mpanao politika tena hoe convaincant eto Madagasikara, maresy lahatra amin'ny fanaovana politika. Ny olona tokana izay hitako hoe nanaitra kely azy zany tamin'ny fanarahana azy amin'ny tambazotra serasera ny Facebook zany dia i Lazaraza Fiarson ohatra zany. Hitako hoe mba miezaka maneho famelabelara-kevitra, misy lalatsaina zany atao hoe intelligible zany, fa ny akamaroan'le mpanao politika zany ohatrany hoe le politika zany resaka business ny tena akamaroany. Betsaka moa ny motivation ny eto Madagasikara raha ohatra hoe hanao politika, motivation voalohany dia hoe za ty tsisy vola, tsisy drala dia ahoana natao mba ahitana drala, dia andao hisisika amin'izay mpanao politika matanjatanjaka eo zay mba mijampijampy eo zany dia tanjona hoe mba mahita lalana ho lasa tsy haiko député, ho lasa chef-tany, ho lasa maire, dia resaka vola zany, business ny motivation ny akamaroany mpanao politika eto Madagasikara. Noho zany zavatra hita zany mialatsiny amin'le fiteny tsy misy sea politika tena mazava eto Madagasikara, tsy misy lalatsaina mazava eto Madagasikara fa resaka ataoko hoe comédie misy eto, resaka théâtre, iza no milalao an'ity ndiany lahy manao andry, ndiany lahy mamono afo, ndiany lahy manao kely an'ity aloha amizay mba hita vahoaka hoe manao zavatra tsika sy ny sisa. Zay zany zavatra hita, zay zavatra tsy généraliser fa misy ihany olona vitsivitsy ataoko hoe honnête mahitsy eo amin'ny sehatry ny firenena fa vitsy dia vitsy anisa zany manao an'izay zavatra zay. Ka zay no azo ambara mahakasika ny resaka fanaovana politika eto Madagasikara. Tsy misy lalatsaina mazava amin'ny fanaovana politika
tsy misy etika politika, tsy misy honnêteté anana ny mpanao politika tsirairay avy a, fa de motivation n'ankamaroany atao hoe 90% na 95% de resaka drala, resaka vola zany motivation. Ahoana ny fomba ahitana vola, ahoana ny fomba ampanankarena, samy manangana villa eo zany de zay natsoiny hoe politika. Ok, merci misaotra anao milaza zay. Za koa laza ny hevitro mitovy ihany tsika am'izay lafin'izay, ampiko kely fotsiny hoe tsy misy za manokana koa zany mahitsy hoe tsisy politicien zany eto hoe zareo moa miteny hoe efa ela ary zay nanana traikefa amin'ny fanaovana politika, de ny olona niteny an'izay a nihaino an'ire solombavam-bahoaka sasany a de hoe efa 4 mandat zao, efa 5 mandat, hoe everiny zany fa le fonction ama député sy ama ministre sy ama filoham-pirenena no lazainy fa politicien manana traikefa. Or déjà ny définition ny politique zay fahafantatry ny rehetra resaka gestion de la cité, ny minimum ao anatin' zany resaka rehetrarehetra zany dia tsy misy vision globale ny amin'ny anticipation ny zavatra hitranga, fa olona migérer portefeuille, migérer mandat no misy eto Madagasikara. Ka ny vrai politicien no hatreto tsisy, sauf mitodika kely amin'ny lasa zay no regretté atao hoe rehefa nodimandry zay tena nanana ligne politika kosa, na dia tsy voatery mipartager l'opinion eto zany apetrako tsara amin'ny olona hoe raha mireconnaître vrai politicien reny olona reny a tsy midika akory hoe momba azy a na d'accord amin'ny fehi-keviny ligne politika ananany. Ohatra zao hoe tiako tenena zao anisan'ny olona mazava tsara ny foto-keviny voaingana ny nodimandry iny ny Didier Ratsiraka, tsy d'accord amin'ny ampahany betsaka amin'ny fomba nitondrany amin'ny ligneny, fa c'est clair. Ary en plus tsy manana olona hatrany amin'ny base, ny ankamaroan'ny mpanao politika amin'izao fotoana zao mantsy dia mercenaire daholy nividina nafindra. Ny olona avy tary amin'ny Arema no mifindra atao amin'ny team, ny olona atao amin'ny team no mifindra mikatsy amin'ny HVM, de io mifampisaboty ao anatiny io a, de olona manao gestion de carrière fotsiny. Anisan'izany koa zao a manandafy Rakotondry Rina ny zany esprit MFM, mbola zaza nahita zany a, hafa mihitsy zany esprit MFM zany zay tsy hitako tsony am'izao, fa efa nodimandry ho Germain Rakotondry Rina farany atao hoe dernier des Mohicans, mbola nitana zany flambeau zany, fa mahafantatra olona MFM zay ao anatin'ny fitondrana na opposition fa tsy hitako tsony mihitsy l'esprit MFM ao anatiny. Reny olona reny zany peu importe za tsy miteny nety na tsy nety nataony a, fa le hoe misy ligne mazava le hoe zany ny MFM rehefa manao zavatra tonga de fantatra. Anisan'izany koa ny pasteur Randriamanjato Richard, on peut l'aimer, on peut le détester, peu importe hoa ny fomba fijeriny olona, fa reny olona reny koa de tena nanana éthique, tsindriko tsara asa mampitandrina azy koa ve, satria mpitandrina izy de dikan'izay zany a mahalala tsara na resaka idéologie sy foto-kevitra. Farany tsy tanisa amin'ny vehivavy dia i Gisèle Rabessahala, ho an'ireo zay mbola matadidy amin'ny ray aman-dreny be iny a, ny ahy Gisèle Rabessahala atsiarovako any Simone Veil an'zareo frantsay, izay hitanao hoe militante, zay mihitsy izy le toe-tsaina militante amina idéologie. De eo nefa problème ty antany anao docteur hoe vokatry zavatra hoe ahoana ny tsy matafita an'izay idée militante amina idéologie zay Madagasikara, satria le mercenariat zany matanjaka be ao Madagasikara. Mercenariat tsy teny hoe politique fa mercenariat amin'ny resaka leadership fitondrana plutôt. De anao refondation tsika ny amin'ny lafiny resaka fitezana politika atao amin'ny vahoaka, ahoana ny tsy manana recette miracle fa ahoana ny eritreritro any amin'izay resaka le hoe fehi-kevitra na idéologie, ina ny idéologie hitanao misy hatramin'izao lafiny politika misy ve sa tsy misy, tahaka an'ireo ray aman-dreny zay nitonotsika teo. Ratsiraka zao dia socialisme ny azy, mety za tsy d'accord aminy fa mazava ny azy. Sady manandafy iny toe-tsainany MFM iny a Gisèle Rabessahala tao amin'ny AKFM KDRSM suite ny tamin'ny resaka fanjanahantany zay taty aoriana moa zany le izy a tsy nisy nanoitsony satria lasa izy, de ainsi de suite. Ahoana ny fijerinao an'izay le hoe iza no na olona ohatrany ahoana ny tokony
hivoy firainkevitra politika fa tsy atoko politika eto Madagasikara. Mankasitraka rahalamo zay fanontaniana zay a. Toy le resakanao teo aloha, le hoe misy mpanao politika ataoko hoe na ihany teto Madagasikara raha zohina ny tantaran'ny firenena. Tadidiko nisy teny profinay tao amin'ny sociologie zay hoe ny mpanao politika rehetrarehetra eto Madagasikara ozy izy de mpanao politika par accident. Ny ankamaroany zany de lasa mpanao politika par accident. Misy ny sasany any zavatra resahany misy no averika eto zany. Misy ozy izy ny sasany mpampiaraka amin'ny EPP lasa mpanao politika tsy niomana resaka politika mihitsy. Misy moa sasany miaramila lasa mpanao politika zay tsy nietretranao politika mihitsy, tsy niomanany amin'izany. Misy moa sasany DJ no lasa mpanao politika. Misy ny mpivarotra yaourt sy aria amina resaka business lasa mpanao politika, zany hoe par accident ozy izy ny ankamaroany mpanao politika eto Madagasikara. Misy ozy izy sasany médecin no lasa mpanao politika. De ozy izy hoe aiza koa misy médecin lasa président de république fa eto Madagasikara ihany nahitana an'izany hoe ary amin'ny poste misy anao tsy ampoizina ary anao no mety lasa président de république tampotampoka, na sefoko tany anao mety lasa président de république tampotampoka zany. Eto Madagasikara ihany ozy izy misy an'izany fa roa ihany ozy izy le profinay tamin'izay no roa ihany no tena olona niomanao mpanao politika teto Madagasikara, tena vrai politicien. Roa na telo ihany, ndao ataontsika hoe roa na telo satria nisy anankiray zay nataony exception. De Andriamanjato Richard ray sy Pasteur Ravely John. De eo Monja John eo koa zany ao anatin'izay zavatra zay. Reo no citeny le prof. Fa pour le reste ozy izy inona moa olona lasa mpanao politika par accident, na zareo tsy nieritreritry hoe za tinga ho lasa ohatr'izao ndray androany. Mazava ho azy fa rehefa tsy nieritreritry ianao tsisy plan, tsisy vision, satria ianao tsy nieritreritry amin'izany. De ohatrany hoe tonga ao de taro anga fa jerenao zay anaovana azy fa mandeha foana io fa ny olona koa nge vendrany. Zay ny eritreretiny hoe vendrana ny vahoaka, zay anovantsika an'io mandeha io. De samy fikafika kely eo. De mahakasika an'le hoe ataoko hoe ndao ataontsika hoe héritage idéologique, ny zava-misy ange zao tamin'ny andro fahampanjaka, satria tsy azo tsinotsiniavina raha te hikatsaka, raha te hijery marina antsika resaka souveraineté tsy maintsy miverina makany amin'ny passé, makany amin'ny lasa ny andron'ny fahampanjaka ny resaka système d'organisation sociale et politique tamin'ny andro fahampanjaka. Ary rehefa miresaka fahampanjaka tsika tsy mijanona fotsiny amin'ny organisation sociale et politique mierina na betsileo fa jerena ny organisation politique et sociale nieraka Madagasikara. Ohatra hoe ny tany Atsimbe any système organisation sociale dia basé amin'ny resaka inona moa hazomanga, resaka système clanique zany mandeha. Afaka koa ny endrika isehoan'ny politika ao anatin'izay zavatra zay. Ka nisy idéologie, nisy firehan-kevitra na rahan'lo razantsika. Io resaka idéologie resantsika io anie, na resaka doctrine na politika resantsika io anie, efa resaka systématisation an'le société, efa rationalité ny lazana azy ao anatin'ny langage occidental zany. Fa razantsika mbola tsy nahay an'izany resaka philosophie démocratie mbola tsy nahay an'izany razantsika de fa nanana organisation sociale et politique manokana. Ninona endrika mety isehoany dia nanana ny azy izy ireo. De avy eo niditra amin'izay ny mpanjanatany zay nitondra nouvelle organisation teto Madagasikara
zay évidemment organisation politique. Zay lovaina tao anatina système de rationalisation avy any amin'ny grika de aty amin'ny société occidentale sisy de nitana teto Madagasikara ao anatin'izany ny kristianisme. De nanana rafitra vaovao tsika, rafitra vaovao de nisy moa ny gasy sasasasany tsy nanaiky anaraka an'izay. Nisany ny sasany Mikea le nandeha Mike moa zany nandeha nandositra tany anaty alany tsy manaiky an'le organisation io karazana nouvelle structure sociale io politique io tsy nanaiky de nandeha tsokany anaty alany de nitokamonina na garder an'le forme société archaïque nisy tam'izany. De rehefa nandofotsika an'ilay organisation occidentale zay iainantsika hatramin'izao misy ireo zay mbola ataoko hoe miaina sy nahavoatazona an'ilay endrika isehoan'ny organisation politique nataon'ny frantsay tam'izany satria na tena na tsy tiana nge tsy hoe rehefa miresaka frantsay de négatif foana tsy voatery io zavatra maro koa tsara noentin'ny tsy ny frantsay rery ny anglisy ao anatin'izany mpanjanaka ny zavatra tsara noentin'ireo ao anatin'izany resaka fianarana sekoly sy ny fivavahana misy tsara na de hoe misy défaut be dabe koa resaka fivavahana. De nisy tam'ireo ataoko hoe ancien reo anatin'izany première république deuxième république mbola manana an'izay foto-kevitra mbola nahatazona n'ilay ataontsika hoe système de rationalisation de la société zay reo taloha reo. De mbola azoazo ihany nisy mba nazava ny idéologie politique noentina tam'izany tonga am'izay ty génération ty rehefa tena jerena nge nanomboka ty dégradation politique ta Madagasikara ty tena dégradation nisy raha azo ina nanomboka tao 2009 ny tena nisy chute tanteraka Madagasikara 2002 eo ihany 2002 fa 2009 nanomboka tao ny catastrophe nisy teto Madagasikara. Le politique am'izay zany nivantika resaka business tanteraka, resaka business mandeha, resaka intérêt ina ny intérêt nianina iza ny personnalité matanjaka eto an-tanàna de reo no mijouer ny rehetrarehetra zany ka ny azo ambara zany de hoe tsisy tsony le relève au niveau ana idéologie. Ny resaka moa zany le tam'izay le professeur anay ny resaka hoe citeko izy satria za tsy angalatra le idéany fa citeko tsara izy satria ohatra andresahany hoe ny problème ao izy am'ireo olona roa nanana maizy azy eto Madagasikara reo amin'ny lafiny politique de Pasteur Raveljohn sy Andriamanjato Richard dia d'abord ce sont des pasteurs zany tsy le izy pasteur un problème fa ny akamaroany le pasteur chrétien de manana tendance na manana potentiel extraordinaire aza manana tendance andao andraikitra iabandonné andraikitra mendry zalaolona hafa zany le andraikitra hoe ndana atao fitia nefa zalahy misy no potentiel amin'ny zavatra io zany Andriamanjato Richard zany nisy olona nanao témoin azy tamiko hoe avy aty Toliara mandeha Antananarivo hiatrika ny kabary ngarainy ao amin'ny 13 mai ao hiatrika an'le kabary eo zany satria mafy zany rehefa miresaka zany manana charisme zany manana détermination mazava lalatsaina hoentiny zany de nefa tsy sahy nandray andraikitra zany tsy haiko iny mbola tantara hafa koa noho le fivavahana kristiana ve mahatonga an'izany sa resaka inona fa zay zany hitan'le professeur hoe reto pasteur reto izy ny tena nanana an'le tena savoir faire politique fa tsy sahy nandray andraikitra de nanilikilika andraikitra de alefa tary alefa ty etsan-dany koa moa resahany kely tam'izay Monja John zay ataoko hoe nanana potentiel ihany koa fa mety hoe problème ny anazy moa zany problème na réconciliation entre le monde moderniste c'est le système archaïque de la société malagasy de nanana problème izy amin'ny connexion io zany isandry manandafy zay citenao teo zay manandafy disciple ny Monja John fondamentalement olona influencé Monja John reny zany nataoko hoe nitondra passage makany ny nouvelle forme de la lutte néocolonialiste zany de zay ny olana zany dia efa tsisy tsony le reo ray aman-dreny nanana an'ilay savoir faire nampita azy de
manomboka io gasy rehetrarehetra tsy avaratra tsy atsimo rehetrarehetra io a soleladelaka fotsiny natao atao hoe politika. Zay ny azo ambara rahalahy. Ia, za nampiteny amin'ny sotra betsaka docteur. Za fijeriko anankiray koa miteny eo ianao dia misy zavatra tonga ao an-tsaiko. Ny zavatra hitako dia oligarchie politicien no misy oligarque zany no mitondra eto Madagasikara amin'izao e. Zany hoe miprêter allégeance amina araka ny teneninao teo hoe oligarchie ny soi-disant tokony politicien. Azavaiko le izy. Hitantsika zavatra misy eto am-pirenena tsy takona fenina ary samy mahalala daholo tsika fa tsy secret de polichinelle zany e. Mivandravandra tsy misy dénonciation calomnieuse no ataontsika eto fa on ne fait que constater les faits dia ny mitondra oligarchie mafieuse azy lasa zay le izy. Donc zany ny intellectuel rehetrarehetra sy ny olona ataontsika hoe mba entre guillemets les élites de la nation ny zanaky ny tany firenena ohatra hoe nanao fianarana izy le nitondronao teo misy magistrat sy sisa dia imagineonao hoe tsy maintsy miakohoka amin'ireo oligarque vaovao reo izay reo no mifehy ny firenena ka misy émission efa nataoko taloha hoe ny olona moa mandray le hoe nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial ane tsy resaka mystique hoe ny olona moa mindresy hoe apocalyptique be de voule de non pragmatique le nouvel ordre mondial de hoe lasa le domaine privé no mitondra ny public fa tsy ny public atsiny mifehy privé zany hoe l'ordre naturel politique raha ohatra ka zay no lazantsika azy amin'ny gestion de la cité le public no légiférer ny règle sy ny législation dia se plier am'izay ny privé am'izao zany ils ont compris les oligarques dia mandefa olona izy s'infiltrer ao anatin'le législateur ohatra zany hoe tena reo oligarque reo efa manomana olona mihitsy aza sûr fa même après Andry Rajoelina efa manomana bis izy hoe si jamais Rajoelina tombe nos intérêts doivent être protégés dia tsy maintsy manomana olona izy ho atao eo koa on sait jamais dia manao vazaha-mody miady araka le fiteninao teo hoe tsy zao fa avy eo nefany efa areo madangereux izy mifandombera fotsiny zara any ambadika any nefany efa samy mitondra ny anazy ato ka eo le problème oligarchie zany no mifehy an'ilay public ka tsy possible tsy hiteny hoe tsy possible atsony fa lasa zay olona varotra ny fizokiny rehetrarehetra tiako tenena hoe le fizokiny resanao eto hoe le rizoky ray aman-dreny tokony hanana an'ilay fireikevitra tsy afaka ny mamoaka an'izy intsony dia noho io force ananany oligarque io ama oligarchie azy zay moa dia fantatsika tsara fa organisation mafieuse izy ary ny la loi d'omerta no mipetraka ny lalàna ny fahanginana dia izay miteny moa dia fantatsika le fomba fiteny ao Madagasikara amin'izao fotoana zao ka iny moa zany tsika tsy hoe tsy miblame fa milaza ny zava-misy dia hanika ny fijeriko azy jeren'ny Madagasikara zany dia lasa pays ingouvernable atsika satria ilay notion de droit mihitsy no tsy misy intsony ilay structure judiciaire législative façade sisa dia manao fifidianana lalàna atsika ao Madagasikara sur mesure dicten'ilay oligarchie dia mazava ho azy zany fa zay no mahatonga an'io zavatra rehetrarehetra mikasio ka tsy hita za manokana aloha tsy mahita olona politicien arak'izay intsony noho ireo zavatra izay no resantsika reo ia ny fantahinako manaraka arak'izay zany hoanao le zavatra resantsika zay ianao ve afaka manome taridalana na tolo-kevitra amina resaka éthique politique entre guillemets zany arak'izay tokony ananan'ireo zay milaza azy mpisehatra amin'ny politique eto Madagasikara le éthique politique satria zay le tapatapaka ny tapatapaka fandraisantsika rahalahy ia averiko le fantaniko mare zao mare anao zao
ary zao mare ve tapatapaka dasokely aloha fa ohatran'ny bug angambany izy zany zay ve maheno tsara zay zay lefa sary niko ya ho za hoe inona ny hevitrao ny amin'ny resaka tokony ho etika politika tokony hananan'ireo olona zay milaza azy tapaka mihitsy réseau any Madagasikara ya mandeha ny aty amina fa ny réseau any Tuliara no sarosarotra izy moa avy any Tuliara miandro kely tsika ny ty izy ty kay zay ve zay tapaka kely izy teo ya tsy maninona ho zany fantaniko teo hoe manoloana zay resantsika teo zay hoe zay le réalité zany business ozy ianao de zany teny hoe oligarchie no mitondra fa tsy politika zay zany le izy tsy resaka politika fa oligarchie dia voatery miprêter allégeance eo amin'ny zay oligarque zay daholo ny manampahaizana rehetrarehetra tokony ho feo miakatra ahoana araky ny hevitrao ny etika politika tokony hananan'ny politicien araky ny hevitrao oui makasitraka am'le fanontaniana za te handeha lavidavitra kokoa te handeha lavidavitra kokoa hoe ianao ny teny hoe oligarchie de vokatry zay zany resaka business io zany no hita eto an-tanàna fa misy contexte mila fantatry ny olom-pirenena io nge zavatra iverin'olona fa ny resaka politika iverin'olona fa zavatra naturel io tsy naturel nge ny politika tsy naturel nge ny fiainam-piarahamonina tsy voajanahary io fa consensus fifanarahana ary zay noho tsy fahatakaratsika an'izay mahatonga an'le hoe za zao voarory ohatra hoe ianao tsy maintsy manao an'ity tsy maintsy manao za nefa tsy misitraka ninninona amin'ny volam-panjakana tsy misitraka ninninona amin'ny droit rehetrarehetra tokony ihainako anatin'ny fanjakana ray anaty fiarahamonina ray nefa za tsy maintsy terena andoha anao an'ity rehetrarehetra ity de tiako resana hoe noho tsy fahafataratsika hoe za zao mananjo mihitsy ny hiala tsy hainao ao anatin'ny fiarahamonina satria fiarahamonina ohatra ny eglizy ohatra ny eglizy nge ny olona tsy terena tsy maintsy ho adventiste na FJKM na luthériane fa rehefa tsy mety aminy vadika témoin de Jéhovah izy de mivadika any izy ohatra tiako resana hoe ny société zany tsy zavatra tsy naturel zany hoe tsy condition naturelle de l'être humain zany ny société fa consensus io manana droit tsy hainao anaty société tsy mifanelingelina ohatra zalahy aza fanelingelina aza resana resaka hetra aza resana an'tia fa za koa tsy manelingelina anareo de avy alao iaina tranquille aty amoron-dranomasina ohatra zany fa rehefa mifanaraky tsika ny iainao anaty fiarahamonina satria mieritreritra fa ny tanjon'ny politika dia fikatsahana ny tombotsoa iombonana zay ny eritreretina iara ihany tsika mba hikatsaka ny tombotsoa iombonana rehefa tombontsoa lay ihany zany jerelao ao anatin'izay mananjoa ny tsy iaina ao anatin'le institution napetraka ao institution politika tiako resana zany hoe mananjoa ny tsy anaraka zay rehetra ataonao anatin'le politika satria tsy manaja an'ilay contrat ny fanarahana eto zany ohatrany hoe te invoquer kely nataoko hoe somary manaitsahirana sasatsasany ny mahazo azy le resaka contrat social ny Jean-Jacques Rousseau Léviathan ny Thomas Hobbes ohatra ahitana les fondements de la société de la politique zany
fondement anthropologique de la politique et de la société humaine. Io zany tsy resaka hoe ity ateraka dia tsy maintsy teraka anaty société fa nisy consensus, nisy contrat mifanarahana tao anatin'izay zavatra zay. Tiako resahana zany zao miresaka domination naturelle amin'ny olombelona, domination satria ny olombelona ka ohatran'ny biby rehetrarehetra midomina zay mahery, de naturel ny domination. Fa zao rehefa niditra ao anatin'ny société tsika tsy resaka force tsony no miasa, tsy resaka hoe zay resaka drala na resaka force manokana no miasa, fa miasa ny lalàna. Zay mahatonga antsika miresaka hoe état de droit, lalàna miasa. De mazava misy an'izay eto Madagasikara rehefa jerena zohina zay zavatray, misy karazan'olona mampiasa hery amin'ny tsy tokony ampiasana azy, misy karazan'olona manao abus de pouvoir, de io ny vahoaka mijery mitazana tsy sahy manao ninina, matahotra anao ninina satria tsy mahafantatra an'le zony, tsy fantatra le vahoaka hoe izy ange, izy mihitsy no anisan'ny moteur natao hoe société sy politique. Tsisy politique sy société zany raha tsy misy ny individu ao anatiny. De nefa am'izay zany mitazana antsika matahotra ny anina, sao de gadraina, sao de atao an'ity, sao de atao an'ry. Ary eto zany de miresaka hoe les natures dictateur, le dictature zany nature animale io. Ary zany miteny hoe reny olona ataoko hoe nampitondra fanjakana izy zay tsy mitovy hevitra aminy samboriny ampamonoany. En fait c'est un ajustement purement animal quoi. Biby manao an'izany, biby manao an'izany rehefa tsy mitovy hevitra aminao, gadrainao sy vononao, biby manao an'izany, mananjo le olona tsy hitovy hevitra sy tsy hitovy firaiky-hevitra aminao na hanohatra anao. Raha olona ataoko hoe fa rationnel zany satria tsika efa niezaka ihany tsika hanaraka ny modèle occidental na européenne amin'ny resaka fiarahamonina, amin'ny resaka na fahalalana ary na université tsika manaraka modèle occidental tsika, de tokony hanaraka tanteraka io modèle de rationalisation io, abstraction occidentale io. De raha io jerena manokana rehefa misy olona tsy même avy aminao manaova dialogue, manao miady hevitra, de avelao ny logika hitsara azy. Fa raha mampiasa hery ianao état animal zany, mbola état animal, manambara hoe mbola tsy tonga amina niveau spirituel sy intellectuel tokony hipetrahan'le olona raha ohatra ka mampiasa force zay olona tsy mitovy hevitra aminy. De verenako le resaka hoe inona zany firaiky-hevitra tokony hitondrana le firenena raha ohatra ka zay zava-misy. Voalohany indrindra le vahoaka mihitsy mila tonga saina, mila tonga saina aloha ny vahoaka. Raha malala aloha fa ataoko hoe 80% malagasy tsy nianatra, ary reo zala malhonnête rehetrarehetra reo zany mi-exploiter an'izay tsy fahalalany vahoaka zay, exploiter zany tandrahany de ataony am'izay tia nanaovana azy, manipulena amin'ny resaka zarazaraina an'ity omena andry, de tandrahany am'izay zany le vahoaka. Fa ataoko hoe malhonnête tondra makaiza moa ny arena sy haiko vonahitra iny zany mba gaga mialatsiny mba personnellement gaga zany hoe misy olona milliardaire eto Madagasikara mbola manabotro vahoaka manambaka olona hatramin'ny farany hoe atao inona daholo le arena. Ianao faty ihany anao fa tsy eto mandrakizay. Maninona raha ohatra mba efa nahatana samy tia tena daholo ange de toute façon ny olombelona fa misy degré le fitiavan-tena. De maninona raha ohatra ka ferana hoe rehefa za zany mba nanana an'ity, manana villa nanamboatra aty, mba tsy njovona am'izay koa zay mahandry, mialatsiny mba miatsara velatsy. Eny aza nataoko hoe tsy mivavaka azy ianao tsy manana an'le éthique chrétienne na notion na partage, notion en altruisme sy charité. Normalement misy humanité ao anatinao, voajanahary ny humanité. Biby ara misy an'io humanité io ny biby na evertsika fa tsy humain fa animal. Misy ny humanité io ny biby rehefa tsapany biby ianao ohatra hoe tsy en sécurité ianao, efa tsapany biby hoe tsy menace anazy ianao biby tsy miataky zany, tsy miataky izy rehefa hitany hoe tsy menace anazy. Nefa ny olombelona ohatrany hoe moramora eto Madagasikara moramora mamono olona, sambotra gadraina ninina condition misy azy any amin'ny prison sy ny sisa. De zao zany zavatra misy hoe ny vahoaka mila voalohany indrindra éduquena,
aza manantena mihitsy isika fa avy ao ampanao politika amin'ny vahaolana ninina idéologie eo apetraka eo tsy mandaitra io satria miainga itsika avy amin'ny natiora de naka tena en avance mihitsy ny occidental amin'ny resaka domination en avance efa tany 1880 tany efa tena mandeha ny resaka domination de mitatra amin'ny pays du sud ao anatin'izay Madagasikara de zao zava-misy tsy vitana système politique io naratsiraka zany nge na fa tsy nahavita nininy maro koa ny dégâts natao ndratsiraka zany betsaka zavatra vita zay nandalo teo zany tsy nahavita ninina satria zao tsany ny vahaolana tsany amin'ny resaka hoe idéologie politique na zany resaka Lazare Ferson teo na Lazare Ferson tsy vahaolana satria ny any vahaolana tokana amin'io resaka domination absolue misy eto Madagasikara io satria eto Madagasikara zany resaka fanjakana vola amizao ny any vahaolana tokana ny vahoaka ihany vahoaka égale Dieu vahoaka ihany no Andriamanitra amin'io rehefa misy ny solidarité misy ny fahatongavan-tsaina avy any Diego ka hatrany Androy avy any Menabe ka hatrany Manakara Tananarivo rehetrarehetra io tonga saina hoe isika ny tokony andraikitra fampandrosoana firenena fa tsy olo tokany tsy resaka idéologie politique fa raha resaka idéologie politique tsika mbola affaire-na intellectuel zany nefa ty zavatra ty tsy affaire-na intellectuel fotsiny fa affaire-na malagasy rehetrarehetra ka ny ataotsika zany ezaka ataotsika ary ao anatin'izay zao vita ataotsika zao ny ezaka ataotsika zany de hoe ahoana ny atao mba hitazana an'le malagasy ho tonga saina hoe ity na izao ny zavatra tokony atao farany valeko tsotra amizay le teny inona ny idéologie tokony arahany za tsy teny hoe andao progressiste socialiste na inona maika loatra raha ohatra hitena maly an'izay maika loatra za tsy anao ohatran'le zala amin'ny Facebook miteny fa manana idéologie mahana olana ty Madagasikara ty non nana zavatra iriko fotsiny souveraineté souveraineté de ahoana ny ahatongavana amizay souveraineté mila dinika zany io tsy vitana hoe resaka ambony latabatra anatina débat na 1h30 minutes de voavaly olana fa mila débat lava be io fa ny azoko ambara hoe souveraineté de davitsika fa tsy développement zany souveraineté mila débat zany mila discussion akaiky zany fampiresana anatina ny olobe mpitaka-azomanga ny soja be ndaty be miaraka am'ro soi-disant mpitondra fanjakana reo raha tena mietretsika souveraineté marina par rapport amin'ilay culture misy eto Madagasikara zay zany ny azoko ambara aloha pour le moment fa tsy resaka idéologie fa lasa petatoko be raha vao resaka an'izay azo nanao manokana famalina zay fantana zay hoe ahoana ny ananan'ireo politicien reo éthique politique de araka ny teninao zay hoe satria eto pikaramanady ary mbola le caractère primaire mba tsy lazako hoe animalière mihitsy no manjaka eto de lalànany Besandro tena hoe la loi de la jungle zany misy eto Madagasikara justement manoloana an'izay la loi de la jungle zay tsy maintsy amiko tsy maintsy mila limitena le pouvoir zay mihitsy le izy za zany mahita hoe mila limitena le pouvoir satria le fahefana zay nomeny lalàna tsika an'ireo manam-pahefana amitsika dia miopapana parce que c'est eux qui font la pluie et le beau donc zany voatery tsy maintsy de force ny afahana milimiter izy de eo zany miditra resaka éthique de force andresaka eto iny hoe amin'ny éthique mantsy dia tsy maintsy zavatra anankiroa no théologiana no miteny eto zany zavatra anankiroa no mipaiko ao ny éthique de responsabilité ary ny éthique de conviction les convictions zany raha horaisiko aty amin'ny monde séculier zany hoe aty amin'ny monde politique sy profane de io ny lalàna io ny didy aman-dalàna zay mifehy zany hoe io zany no dicté ny conviction na inona ny tokony droit araka ny teneninao teo fa ny problème ny fampiarana an'izay conviction zay tsy maintsy ampiarahana amin'ny éthique de responsabilité les responsabilités anefany dia araka le teninao zay misy karazana travail de consensus tsy maintsy voatao koa ao satria ho an'olo mianatra lalàna
na dia misy arany code pénal sy ny lalàna maro samihafa fa tsy azonao ampiarina mata be fotsiny amin'izao ny fiarahamony io araka le tenao zay satria misy zavatra tsy maintsy jerena koa ny réalité sur terrain ka za zany mahita hoe eritreritra ny aty hoe en tant que éthique de responsabilité hoe tsy maintsy misy na tiana na tsy tiana karazana instance anankiray hoe isika vahoaka no mametra an'ilay fahefana anome ohatra zany miteny ianao teo hoe misy eto par accident lasa député nefa izy ataontsika hoe mpivarotra épicerie ataontsika hoe mpivarotra ronono ataontsika hoe zalahy mpampandeha amin'ny alina dia sisa etc tsy tokony hisy ve za zany fanontaniana tao anatin'ny saiko foana hatramin'izay hoe raha ianao zao en tant que professeur mpampianatra ka mi se présenter amina offre d'emploi anankiray hitondra hampianatra na en poste tsy tokony hisy hoe minimum de compétence takina aminao alohany ahafahanao mi se présenter amin'ny poste io or nefa ny amintsika hitondra firenena ianao hitondra commune ianao anao mpanao lalàna za mome foana le hoe mpahay lalàna mpanao lalàna dia mba nijereko le CV le mpanao lalàna il n'a jamais mis les pieds dans une école de droit na mianatra resaka fanaovana lalàna tsy sanatria hoe manambany olona na manivaiva olona sanatria tsy any le tiako atongavana fa au moins ataontsika hoe rehefa nieritreritra izy fa te hanao député dans 10 ans dans 5 ans tokony nisy prédisposition izy anaraka formation na droit kely na dia tsy vitako hatrany amin'ny farany aza satria mieritreritra hanao lalàna amin'ny fomba hoana moa esprit inona no entinao proposer loi et au niveau de l'Assemblée nationale si au niveau ny Sénat sisa nefa ianao zany nul en matière de droit fona raha miteny an'izany satria il faut nommer un chat donc les refondations Osotra tabatabaka kely izy zany. Ay, zay ve? Mare ve? Lasa tsy mainy tsara ohatrany tabatabaka kely. Zay ve? Ary zao? Mare anao zao? Tabatabaka kely. Ary zay, mezaka miteny any to mandra-pahainao. Atao hoe mare ve anao? Tapaka indray ny azy eny. Na zao fa hiverina tsy amin'ny ilany indray izy. Zay ve? Mare. Mamezaka miditra zao tsaiky efa tafiditra. Ya, mare. Mbola tabatabaka ihany. Mainy tsara fa tsaiky na olana réseau ve zany. Ya, réseau ny problème an'io any aminao any. Ary zao? Tena tsy mainy tsara zay. Zay. Ça va. Ary za hoe voilà. Tapaka indray. Zay ve? Tafiditra, lamina zay. Ok. Avero kely le teko teo za hoe ny problème hoa dia zao hoe mila imposena le éthique politique ohatrany hoe sahalan'ny any ampitan-dranomasina zao zay hoe tsisy voatery ratsy daholo kory no entin'ny vazaha hoe
rehefa tsy mahafeno an'le cadre ianao na inona ny excuse-nao na inona dia tu pars quoi zany hoe zay le izy de nefany le vahoaka no mitaky an'izay mihitsiny hoe tu dégage satria tsy mbola miresaka fotsiny mbola tsy miresaka hoe fanodikodona mbola mpanjakana ary am'zany mbola tsy miresaka hoe fahaiza-mitantana fa incompétence sy amateurisme voilà le amateurisme am'le poste mihitsy no source ny corruption zany hoe mahatonga le corruption de satria izy tsy mahafehy an'le fonction manomboka hatrany amin'ny base io aty amin'ny ambany no filazazy fa hoe amin'ny échelon aty ka aty amin'ny ambony dia rehefa incompétent ianao dia tsy maintsy miezaka manetsina an'le incompétence na manafina le compétence amin'ny alalan'ny fampiasana sandry le oligarchie le sahatsika teo dia iny am'izay avy eo no anaparan'ny fahefana de mandeha ny corruption sisisy ka amiko zany raha ny fijeriko ny zay accession zay olona mieritreritra tianao refondation zany no manokana aloha de mahita hoe tsisy vahaolana zany eto tsy olona ny messi mitadiavintsika eto fa araky ny tenin'ny RCR hoe fanovana rafitra zay aloha zany dans le sens hoe tsy maintsy manao refondation tsika hoe mila décrivena andray mandeha daholo hoe iza ny olona mahazo ny accéder an'ity poste ty de tokony asiana institution anankiray garder an'izay zavatra zay tanao zao sany amin'ny France zao za tsy miteny hoe France no idéal fa Emmanuel Macron tsy mahazo manao zay tiana atao fa ny Cour des comptes mamoaka zao farany teo hoe mitaper sur les doigts ny exécutif hoe midépasser an'ilay budget napetraka ny ampiasanareo ary tsy milamina ny fampiasana an'ity de ohatrohatra zay tokony misy karazana tsika zany na tiatsika gasy miaina hoe mila patron foana tsy maintsy misy patron mifehy ilay rafitra mpanatanteraka fa raha mbola io rafitra mpanatanteraka io no sady izy no manao lalàna izy no manatanteraka il est le dieu il est le roi anofa ngidina eto fotsiny tsika raha ninninona ny olona andrasana eto de lasanao syndrome de messie eto hoe izy andray ny olona ho avy ka anazy zany fahitako azy le éthique politique il faut l'imposer par une ahoana zany amina description na andraikitra izay tokony misy rafitra manery an'izay zavatra zay ahoana ny atongavana am'izay za manokana aloha dia si on va pas se cacher se voiler la face tsy misy afa-tsy na révolution io révolution resaka eto fa tsy révolte samy hafa ny resaka révolution amina idéologie ary révolution amina refondation totale il faut tout raser et tout recommencer satria eo ambonina onaona tsika zany zao no anorina trano ça sert à rien hoe ina plan trano tsara iza ny architecte mahay iza ny ingénieur anao anty fa tena ny alo zany de tsy maintsy zay satria tsy maintsy terena zany tsika gasy tsy maintsy terena amin'ny alalan'ny forcine amin'ny terena zay hoe ity ihany no domaine mihoatra anio anao dia tsy maintsy misy zavatra mikapoka anao satria tsika tsy mbola mahazaka an'le hoe ohatra nanytandrefana hoe bon efa manana le toetsaina légaliste dans le bon sens du terme hoe seky lalàna zany de manao sahaby zao aty aminay ty zao rehefa miresaka gagabe anao olona tsotra jeune de hoe non c'est pas légal on va pas le faire zany efa tonga am'izay niveau zay ny olona tsy hoe misy police na misy ano zany misy olona avy any ambony fa toetsaina izy tsika mbola tsy tonga am'izay dommage donc on a besoin toujours d'un policier quelque part qui va remettre les choses en place ohatra tam'ireny covid reny moa tadidinao ngambany hoe misy olona miditra ao anatin'ny bus dia tsy maintsy nanao cache-bouche dia tsy tahotra covid no nanaovan'ny olona cache-bouche fa tahotra polisy donc mbola zay zany mentalité am'izao aloha tsy maintsy misy olona tahorany asany fa raha ohatra izy mbola omeno liberté am'izao mbola tsy zakatsika gasy zay liberté anaka de pensée zay na de zay raha ny idéaly raha ny fijerako de ararotika any zay zavatra zay tonga mipasy amin'ny fantany manaraka hoe araka ao zany hoe arak'izay ary move mitandrify amintsika ve io modèle de démocratie dradradradraina tokony ho ampiarina eto Afrique io eto Madagasikara ohatra le modèle satria tsika mbola tsy tonga am'izay niveau zay na andeha ambakany loatsika mbola ho ela be mety génération roa telo tsy efatra vao tonga am'izany donc
io logiciel zao io logiciel resaka eto hoe démocratie hoe mety amintsika pour l'instant sa tsy mety ary raha tsy mety dia inona no eritreretinao manoloana n'izay ohatran'ny hoe substitution zay. D'accord. Eka. Misy tonga amina point important tsika amin'izao fotoana zao. Tsy haiko maheno nareo any. Mahare tsara. Tonga amina point important tsika amin'izao fotoana zao satria zao ny zavatra hita ary zay moa efa faharesan-dahatra hatrizay le politique eto Madagasikara nge saritsary politique fa tsisy politique eto. Tsisy tena vrai politique, kilalaon-jazakely. Ary mampalahelo dia misy intellectuel manampahaizana docteur professeur dia miaraka amin'ny lalao amin'ny zalahy. Imaginao zany misy kilalaona zazakely latsaka ny 12 taona le mazava volana reny milalao ny ankizy. Eny misy olobe le efa niteraka reny mandeha miaraka amin'ny lalao amin'ny ankizy tsy hafahafa be. Hafahafa be manao akiafiafina kely miaraka amin'ny ankizy eo. Zava-misy eto zany aperantsika foana zany dia hoe eto nge misy manampahaizana maro manampahaizana eto Madagasikara izay tsy mipetraka amin'ny place tokony hipetrahany fa ataontsika amin'ny terme nampiasainao hoe resaka hoe système oligarchique eto ary na resaka système oligarchique anketrika misy historique koa io. Misy historique, misy article vakiko zay mahakasika ny fomba nanambaza ny frantsay any Monjadjona tamin'izany fotoana zany anohatra ny Raseta sy docteur Raseta sy Ravoahangy tamin'izany dia ny Panama contre ny Padesma tamin'izany dia hita zany efa nisy système d'élite nampiasain'ny mpanjanantany mba ahafahana mitazona an'le fitondrana hatramin'izao eto Madagasikara, ahafahana manjaka eto Madagasikara efa nisy système d'élite karazana relève napetraka zareo hatramin'izao mbola mipetraka eo. Ka ny andry zareo zany tonga ahitany tombony zany na olona kan io dia taireo amin'io alefaso amin'io dia ao anatin'izay zany eto Madagasikara misy an'le za tsy dia mankafy loatra ny Monsieur Saïd fa misy an'le le hirany anankiray zay misy any hitako misy dikany hoe Samcop fa mody mitapy dia mandeha zany le io rehetrarehetra io samy mahalala nge fa tsy mandeha amin'ny tokony andehanana ny fireneny fa alefaso amin'io fa zay nandehanan'le business. Zay nandehanan'le business, misy olona vitsivitsy anatin'izany ny frantsay inona karana eto dia alefaso amin'io zany le business zany dia ao anatin'izay zavatray verenako foana hoe tsy misy refondation possible raha tsy ny éducation aloha ny assurentsika. Éducation aloha, éducation ary reconstruction na système politique eto Madagasikara. Démocratie zany tsy miady zany. Nareo mpitondra midradradrada démocratie tsy fantana ny fomba niforonan'ny démocratie, inona ny nécessité ny démocratie, inona ny fondement anthropologique et philosophique de la démocratie, tsisy any zany. Dia averina fotsiny hoe démocratie fa ny eto Madagasikara voalohany indrindra ilaina ny mampiasa manampahaizana psychologue, anthropologue, sociologue, philosophe, théologien manao étude zay rehetra ao anatina domaine sciences sociales et sciences humaines manao étude ny kolotsain'ny vahoaka malagasy, ny fomba fisaina ny mindset, ny fomba fisaina ny malagasy ahafahana mitondra politika mifanaraka amin'izay. Fa zavatra hita tsy mifanaraka amin'ny tena foto-kevitra sy ny comportement malagasy ny politika atao eto. Anka nataon'ny malagasy ange teatre ohatran'ireo projet na ONG mandeha misehatra hoe any androny mandeha misehatra resaka maha problème na kere io. Mijery le olona mitazana dia miandry drala tolorana dia miandry an'ity fa ny olona tsy mahatsiaro tompon'le projet mihitsy izy.
tsy mahatsiaro tompon'le projet izy fa mitazapotsiny satria ny antony le approche mihitsy tsy fonctionne amin'le mindset n'le approche zany ohatrany hoe ezahana terena ampidirina eto Madagasikara le fanao le mindset le façon avy any ivelany ka raha resaka politika manokana ny jerena tsisy idirana amin'ny resaka politika eto Madagasikara ny mentalité ny toe-tsainy malagasy le politika eto ka zay ny mahatonga tato ato na amin'ny alalan'ny conférence zay nataoko tao amin'ny alliance française ohatra mahakasika ny resaka kokolampo hazomanga sikily pour la reconstruction de la souveraineté à partir de Azomanga de ny zao ny anasa tanjoko de hoe aleo miainy tsika am'le base culturelle misy eo raha iresaky tsika souveraineté fa souveraineté ny olona mahatsiaro tena fotsiny hoe miandry alefasonareo raha ty aloha zany nataoko tena ty nareo vazaha ty mahay azy fa ino raha reno tegna amizao fa lefa mandigny zay reo vazaha avao tegna zany hoe le olona tsy mahatsaro tena concerné ana projet de développement mihitsy ty projet ana resaka changement social zany fa ny ataon'ny olona de hoe miandry izy ataonareo zahay satria nareo mivazaha mahay rehetrarehetra satria hafa aminazy le système étranger aminazy le système ka ito Madagasikara raha tena anao resaka refondation tsika ohatran'le tenen'ny RCR ohatra anao tsika déconstruction raha miresaka tapaka ny connexion any amin'ny avatsika en plein discussion en plein prise de parole izy no tapaka fa ialana tsiny za ngamba ny anoy kely mandra-piveriny mandra-piveriny docteur Manary misy teny ny professeur Monique zay professeur Monique Rakotoanosy zay tena nikaroka izy amin'ny lafiny tantara ny fivoarany reo sekoly eto Madagasikara zany hoe resaka fanabeazana no resahatsika dia tsika tsy maintsy mijery ny histoire aloha misy miteny ato amin'ny commentaire ato hoe zany tantara fa ina solution nareo tsy azo atao ny manao solution podrefitra milatsaka avy any an-danitra raha tsy fantatra hoe avy aiza tsika inona le problème atsika tsy maintsy manao état des lieux tsika zay tsika vao afaka manao projection d'avenir ka araky ny teny ty manapaizana professeur Monique Rakotoanosy zay tena nikaroka ny lafiny tantara ny fivoaran'ny toeran'ny sekoly eto Madagasikara dia misy zavatra izay nolazainy mety ialako tsiny eto anohitohina ny fo maha ataontsika hoe mety hoe homme d'église nareo za zao théologienne zay mahatonga ana parenthèse tsy tiako loatra intsony le antsona hoe pasteur satria misy connotation historique manaitra ny marary ny fony olona le izy noho ny traumatisme tamin'ny lasa am'izao fotoana zao zany tena misy retour soif amin'ny source ny firenena ty Afrique amin'ny situation misy géopolitique am'izao fotoana zao donc za zany te se débarrasser misy am'le titre de pasteur fa zalazy ty an'le titre pasteur aloha zareo nitondra azy fa je préfère mijanona am'lay hoe théologienne ka amin'izay titre maha théologienne zay no tiako hijoroana eto toy izao kely izy aloha docteur de avy anao miverina mba tsy ho tapaka ilay ligne d'idée de avy anao manohy an'le teo miverina am'le teo dia misy tenin'ny professeur Monique Rakotoanosy ma hoe mety anohitohina atsika olom-piangonana ny amin'ny resaka fanabeazana teto Madagasikara de misy ny zavatra lazainy hoe narosako fa ny fanabeazana dia misy enjeu de pouvoir zay le izy ny fanabeazana dia misy enjeu de pouvoir ozy izy professeur Monique Rakotoanosy zay tsy azo tsikatsaina mihitsy ozy ary bien avant ny colonisation dia efa politisé ny fanabeazana araka ny recherche nataony professeur Monique Rakotoanosy ka ny aristocratie sy ny bourgeoisie malagasy ozy izy dia efa natsinjo hoe raha tiana ny hametraka ny karazana assise amin'ny vahoaka ka ahafahana manao contrôle du pouvoir
dia ny fanabeazana no tsy maintsy fehezana zero fotsiny ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny éducation nationale sy izy ny mandraikitra ny ministère ny éducation nationale zay le hoe suivez mon regard dia ho azonareo tiako lazana zany hoe lasa moyen lasa nametrahana lalindalina kokoa ny caste ny éducation eto Madagasikara zany hoe nafahana mifehy an'le caste mbola misy zany le hoe andrina ova sy ny sisa andevo zay io no tohizany reto oligarque reto amin'izao fotoan'izao fa miova endrika fotsiny le izy dia reo ndray zany no mametraka ny fitsipy-dalao ka voatazomina mihitsy zany misy zany lay fananina mihitsy zany isekary tsy lesaka hoe fahantrana fotsiny izy fa tena profond be le izy hoe mba hipetraka le caste tsika malala tsara zany atao hoe caste zany de hoe karazana couche dia tonga koa moa avy eo ireo missionnaire de nanao lecture an'izay zavatra zay dia ny zavatra nataony dia nijery izay fomba nahazahoany tombotsoany izy ho amin'ny enjeu na prosélytisme hoe ahoana ny azahoana olona dia mijoevany koa io caste efa nisy teo Madagasikara io zany hoe rehefa niditra zany ny vazaha ny ampy ny colonisation dia nahay ny fandamina zareo ozy izy Monique zany Rakotoanosy ahafahany tsirairay samy mahazo ny tandrifiny ao ny contrôle du pouvoir des nobles vis-à-vis ny masse populaire tsy hanana accès amin'ny éducation mihitsy zany hoe le système éducatif ao Madagasikara mihitsy zany est fait exprès mba tsy hahatonga ny masse populaire hanana accès amina éducation resaka daholo io atao io satria efa hatramin'izay le izy bien avant ny colonisation dia avy eo namafisina amin'ny colonisation fa en contrepartie ozy izy professeur Monique Rakotoanosy ny missionnaire koa eto azy zany dia je me désolidarise amin'ireo collègue na dia tongotra marary sady vakivaky no mamelatra fa tsy maintsy resahana izy mba ho objective ny missionnaire ihany koa dia nanararoatra an'izay situation zay amin'ny fanirian'izy ireo hoe mba ahafahany manitatra ny ambainday ny fanjakana zany hoe mifanena zany ty sy ny manina tam'le caste sy ny missionnaire ny important aminy dia hanao prosélytisme ahazo olona ny caste te hametraka an'le écart eo amin'ny vahoaka mba tsy hananany accès amin'ny éducation dia zaraza nisy an'izay zavatra zay etsankilany koa ny colon nahazo tombony am'izany karazana cloisonnage samy malagasy zany hoe misy cloison io io zany zao mila potehina am'izao fotoana zao ka mba ahafahana maîtriser an'ilay vahoaka dia nasina io cloison efa ela ny teny hoe ny eto Madagasikara dia société à deux vitesses any amin'ny fitsaboana tsika malala tsara hoe zay manambola dia aria ny sécurité za malala tsara izy be deaibe rehefa olona manambola izy dia izy ny afaka mipaye ny enquête handeha malaky fa raha olona tsotra dia matimomoka any ny éducation à deux vitesses satria efa zay hatramin'izay mihitsy ny fiarahamonina malagasy satria ny cloisonnena tsika dia rehefa ny cloisonnena zany ny malagasy nasiana caste dia lasa ohatrany hoe misy mifanambevo miandatsiny am'le terme na mifanambany dia mety be amin'ny oligarque zay zavatra zay satria manamora an'lay etrena zay zany ka mandra-pahatonga anao niverina teo ny teny an'izay fotsiny fa afaka miverina amin'le teninao teo ianao docteur tafiditra tsara hein oui tafiditra oui tapaka ny avena aminareo mandeha tafiditra d'accord tohizako le resaka fanabeazana teo raha manantena vahaolana tsika eto Madagasikara tsy misy vahaolana par miracle zany tsy misy nainizaniza ataoko hoe révolutionnaire raha tsy rehefa tsy mijery resaka éducation tsisy vahaolana maro eto Madagasikara raha tsy zany zavatra rehetra atao petatoko daholo io nanao anie zany monjajaona zany nanao zany niady zany fa tsy hita hoe makaiza am'izao ny effet maharitra an'le zavatra natao satria raha mbola ady
andrava fitondrana satria mitsangana foana ny fitondrana satria raha resaka aristokrasia oligarchie zany pasteur teo raha mbola io zany no io tsy maintsy mitohy foana io satria misy racine io ary tsy afaka tapahana koa ny racine an'io tena marina de niany vahaolana tokana mila tonga saina ny olona mianatra ny olona tsy voatery mianatra diplômé tiako resahana fa le système éducatif mihitsy no mila ovaitsika amina endrika vaovao fa tsy hianatra valala sy tsy haiko inona skelette na taolana maninona ry fa le système na éducation mihitsy no mila ovaitsika eto Madagasikara atonga ny olona nataoko hoe 5 ans d'études à l'école à l'université dia mahafantatra ny tokony ho fantarina zany izy mahatonga azy tsy ho rebrebeny olona tsy ho fetsifetseny olona eo anivony resaka politika mazava amin'ny rehetra ary politika ny vahoaka malagasy tsirairay avy tena marina nge zao ny olona tsy afaka maneho hevitra satria tsy mahay ninina fa ny ataony resaka opinion publique manipuler an'ireo mpanao politika ireo manipuler na opinion publique amin'ny alalany hoe sentiment tiako nareo hoe zaho hoe tsy tonga aty ratsy fitiavako anareo hoe za ohatra zao hoe za mitsinjo anareo hoe n'importe quoi satria fantany tsara ny niveau an'le olona hoe ny olona tsy manana analyse politique objective zany fa lalovina amin'ny resaka sentiment ka ny tena défi any manampahaizana eto zany miantso ny manampahaizana satria raha miresaka fanabeazantsika misy institution roa tena tompona andraikitra amin'io ny fiangonana ray de io université sy école io anankiray ny fiangonana aloha satria raha misy ny zavatra tena atokisan'ny malagasy io fiangonana zavatra resahan'ny pasteur Simon Pera atokisan'ny malagasy zato isan-jato io rehefa anteny pasteur ohatra zao na miteny ary pasteur hoe mila aletika anaty fasika ny lohanareo raha hitahita tapaka indray izy ialatsiny fa tena ratsy be le connexion fa toizako ny ateo marina ny tenin'ny docteur teo hoe ny fanabeazana kanefa iza no imposé an'izay fanabeazana zay de zavatra zay tsy maintsy oui tapaka izy teo de oui efa tafiera ny anankiray zany tokony andraikitra voalohany amin'ny resaka fitaizana ny fiangonana satria eto Madagasikara ny tena mbola ananan'ny olona confiance dia ny fiangonana confiance influence eto zany te anitana confiance ve sa manana influence tsy haiko fa tanina fotsiny confiance ny confiance maino hoe pasteur atokisan'ny olona eto Madagasikara ny fiangonana tena mbola atokisan'ny olona ny olona mbola mahavita manome tomobile ray ao ana pasteur fa tsy hanome tsisy mpianatra manome tomobile ray ho ana professeur amin'ny université zany fa misy mpianatra misy mpiangona mahavita manome tomobile ana pasteur eto Madagasikara satria ny fiangonana zany zavatra hita fiangonana ray de tontolon'ny ara ray surtout ny muzika reo no anisan'ny influencer ny conscience collective reo ka hoy iza hoe tompona andraikitra voalohany mpitondra fiangonana ary maro reo mpitondra fiangonana ny zavatra mahaliana anazy de hitony lalana makana fiainana mandrakizay tsy ratsy zany ary zany koa le izy fa zao ny fiangonana manana rôle éduquer hitaiza ny fiarahamonina ary averiko foana hoe raha ny fiangonanao no tsy mamelanao amantatra mamelanao hoe hanova ny zavatra tsy mety ao firenenao tsy izy zay lazaina foana fa any an-danitra any raha Andriamanitra tsy ty tany ty maninona tsy tody nataony direct any amin'ny paradis any fa nampandaloviny eto Madagasikara dikan'izay misy intéressé Andriamanitra amin'ity Madagasikara ty tsy vavaka ny manova Madagasikara tsy resaka ho atsonjo be na ho amina masina vavaka be rano ray de fady ihany tsy zany
fa ny manova Madagasikara dia ny kristiana mihitsy ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaovana Madagasikara, miala amin'ny kolikoly, miala amin'io satria io rehetra na io mpitondra io betsaka ny miseho kristiana sy mpandray fanasany tompo amin'ireo sy ny sisa. Zany hoe ilay ary eto zany sady mangataka sady amin'ny pasteur anao vidéo manaraka tsika mahakasika ny déconstruction du christianisme à Madagascar. Raha mety aminao mangataka an'izay satria ilay kristianisme torina eto mihitsy mandeha ila, za tsy miteny hoe diso mandeha ila, de eo am'izay zany no ataotsika hoe na raha ny tena izy io kristianisme mihitsy ny nanavotra atsika amin'ity fireneny ity, raha ny tena tokony izy ohatran'izao ataotsika zao zany. De faharoa manaraka zay ny universitaire, ireo professeur sy docteur mampalahelo betsaka mi-intervenir amin'ny docteur hoe mahakasika an'ity base toliary iny de miteny foana, désolé pour le terme zany, fa de miteny foana satria misy zavatra tsy jereny zareo fa tombotsoa manokana no jereny, misy paramètre maro tsy jereny, misy variable nge miady ao anatina analyse scientifique, misy variable jerena maromaro, farafahakelina variable ampiasaina roa farafahakely indrindra, de misy mitena hoe docteur de mampiasa autorité intellectuelle anabadona olo satria mietreritra fa zareo no magicien, sorcier de ny olona tsy ia tapaka indray izy eo iombonako hevitra mihitsy zay amatolojiana hoe ny fiangonana no tokony impact direct amin'ny resaka éducation citoyenne satria ny éducation au Madagascar dia échec noho izany dia izay antony zay no antony mahatonga anay mirotsaka antsehatra eto amin'ny tambajotra tserasera ny amin'ny atao hoe éveil de conscience citoyenne satria mikloisonnena foana hatramin'izay ny resaka hoe ara-panahy sy ny resaka hoe fiarahamonina, de eo nefany no tsy hitovizako hevitra amin'ireo pasteur namako fa tokony apetraka amin'ny toerany au milieu de village ny fiangonana. Ya oui tapaka foana izy ty tsy haiko na vaty aminany olana na ahoana manetsineny de toizatsy ya ato izy de oui faranako le anateo ny université ary io anetanako foana ny mpiara-miasa sy ny professeur rehetrarehetra hoe mba aoko tsika honnête, mba honnête tsika, misy code ny monde universitaire, misy code io misy langage mifanaraka aminy de aoko mba tsy ho zimbazimbaina le code zany recherche scientifique zany mitady mila rigueur zany, de ny un plus un tsy ataonao égal 3 de tsy hoe ampiasaina politique ianao satria resaka amela vady aman-janaka, oui je comprends, fa tsy hoe andeha amela vady aman-janaka ianao na fianakaviana te hanan-karena anao te hanamboninahitra ianao de andeha hivarotra ny fahamarinana ara-scientifique ya ilana tsy fa tapaka matetika hoany azy za zany manitrikitrika koa an'izay le hoe ny rôle n'église zay amiko zany il est grand temps ry fiangonana kristianina miralaisany ny hijerevantsika ihany koa ny côté diaconal, zany hoe ao amin'ny fiangonana dia misy ny asa fitondra filazantsara, ny évangélisation, ny édification, fa azadiny troisième pilier misy ny diaconie zany dia ny andraikitra ny amin'ny lafiny sosialy ny olona ka iteny raha efa manao fiangonana hôpitaly, sekoly sy sisa efa tsara fa tsy ampy, fa eto am'izay zany dia leo am'le système satria tsika no manana proximité amin'ny vahoaka, isika toteny amin'ny vahoaka araka ny teny docteur manara teo, isika no olona connecté amin'ny réalité ny olona satria azadiny fa ny mpitondra fanjakana na inona ny zavatra misy dia déconnecté amin'ny réalité ry zareo,
ny tatitra zay tonga eo am'zareo ambony boraoan'ny ministera no fatany ny amin'ny fiainam-pirenena na ny fiainam-bahoaka za tsy hoe fiainam-pirenena fa ny fiainam-bahoaka. Misy député anankiray taty aminay a nainvité ny mpanao gazety dia nametrahana question tamina resaka ina izy ty tamina resaka fiainan'ny vahoaka dia tena naina nazava tsara izy ny amin'ny situation politique. Dernière question napetraky ny journaliste tam'izay fotoan'izay dia ny hoe ozy le journaliste nametraka fantanina tam'ilay mpanao gazety tam'izay fotoan'izay hoe onao monsieur le député mazava be daholo zay fanazavana zay fa mba azonao tenenina aminay ve ozy hoe ohatrinona ny vidin'ny baguette na mofo-dipaina anankiray am'izao fotoan'izao any amin'ny boulangerie. Dia ohatrany hoe question bête le izy fa question ny vérifie avan'le mpanao gazety hoe malala ny réalité ny vahoaka ve ianao milaza fa solombavam-bahoaka. Dia tam'izay fotoan'izay rehefa nantanina maly le mpanao le député dia nitonontonona chiffre comme ça fotsiny zay ngamba ny 1,50 €, 2 €, 3 €. Dia met les journalistes hoe vous voyez vous n'êtes pas au courant de la réalité quotidienne de la population zay fehezinareo. Donc ny tiako atongavana miverina manamafy ny tenin'ny docteur manara teo hoe ny implication ny fiangonana dia tena ilaina amin'le hoe izy no fampikasoka amin'ilay vahoaka isan'andro ary mahalala an'ilay réalité ny vahoaka ka mipetraka le hoe ray aman-dreny toteny. Ya averiko aminao fitenenana dia ny mbola mandeha ny connexion. Oui, makasitraka fa naty tsy haiko na olana avy aty amina aloha fa dia alefa am'izao. Hoy zao hoe anisan'ny tompona andraikitra le angezabe ny fiangonana ny université dia hoy zany mansan'le olona amin'ny université ny professeur sy ny docteur hoe rehefa tsy maneva anareo tsy manendrika anareo le anina esorina anga le iny toge iny esory le anina mahamenatra sasany zany dia migeste am'le zavatra menamena tsotsotsy dia mi-intervenir manabady olona nga ny olona rehetra no bady ny manahirana dia zao tsy manaja ny le code raha veriko foana raha ohatra ianao magicien ajao le code en tant que magicien raha ohatra ianao sorcier ajao le code en tant que sorcier pasteur ianao dia ajao le code en tant que pasteur etc. dia mampalahelo manantena isy docteur et professeur mahita an'ity vidéo ty fa mampalahelo mahita olona raha tena hoe docteur digne de ce nom professeur digne de ce nom mivarotra fanahy mivarotra tanindrazana tambazan'olona drala na vola dia andeha hiteny zavatra sy tokony tenenina. Mampalahelo na melona vady aman-janaka zany hoe ianao dia ho fier ianao mamelona vady aman-janaka amina zavatra fivarotam-panahy raha tsy inona non aleo maty amin'ny fahantrana ohatran'ny Ramanujan Srinivasa le mathématicien indien ohatran'ny Galilée toy izay varotra fanahy 1 + 1 = 2 tsy miova zay na iza faly na iza tsy faly. Zay zany ny intellectuel io code hafa mihitsy io langage hafa mihitsy io ary tsy azo ovaina tsy azo andaingana ka manentana ny universitaire mba hijoro amin'ny fahamarinana tsy hanaiky ataony fitondrana fitaovana ary mampalahelo professeur miankohoka anatrehana olana baccalauréat tsy anana tsy le diplôme no mikontako fa misy olona manimbazimba ny monde intellectuel mihitsy no ankoho fa ny intellectuel sacrilège zany amiko sacrilège zany dia mazava azy fa ny tena tantika ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia anova ny firenena ovaina tanteraka ny paradigme social ataotsika hiezaka anao réflexion ataoko hoe fanaraka amin'ny réalité misy eto Madagasikara dia andao mba aksena amin'le société zany de réflexion hoe ina ny atao mba hatonga an'le hoe mba hifanaraka amin'ny toe-tsainy malagasy comportement malagasy ny vahaolana hoentsika fa raha mbola hidinika antsika tsy hitovy amin'ny any Frantsa mihitsy na tia Madagasikara any La Réunion tsy hitovy aty Madagasikara manana tokony adoptentsika paradigme vaovao ary anatin'izany samy tompona andraikitra ny tsirairay fa tsy andrasana ny mpitondra farany
teneniko foana hoe Rajoelina hoa mialatsiny manonona anarana fa voateny ihany amin'ny farany. Tsy manatsiny izy fa ny any tsininy de ny tsy fahafahany miavoe ny compétence izay rery. Fa izy tsy manatsiny izy, misy mieritreritra hoe iny tena diabolike zao hoe misy Rajoelina angamo Messia anao miracle anova ninino zavatra efa nolovainy efa 80 taona mahery tany no andeha ovainy tsy mahavita ninina tsy afaka ovainy Rajoelina io satria manantena ny olona miracle de ampanantenainy miracle. Tsika ihany ange no manantena miracle fa tsy izy no mandainga akory fa le vahoaka no manantena miracle hoe mba hanovy miracle zay raha tena ianao lay Messia. De ozy izy Rajoelina hoe ho avadiko ty fireneny ty ataoko mitovy amin'ny ohatry zao ozy satria ianao manantena fa tsy faute Rajoelina zany fa ny any fahotany Andriamatoa président de république André Nirina Rajoelina ny any fahadisoany fa tsy hoe fahotany lasa mampiasa terme religieux. Ny any fahadisoany de zao ny tsy fahaizany miavoe ny compétence, il n'est pas capable, voilà c'est tout. Zay ihany ny fahadisoany fa sisak'izay tsisy fahadisoany fa efa système fandimbiasany io ka raha tena hanovotsika tsy apetraka aminazy rery ny responsabilité fa tompona andraikitra ny malagasy iabiaby rehetrarehetra fa zay responsabilité zay mitaky éducation. Ka raha misy ny tokony ny toraham-bato voalohany ny mpitondra fiangonana ray dia ny universitaire ray, reo professeur sy docteur rehetrarehetra manaiky le tapenambavy ary manaiky iraiky kombakomba reo zay. Ya ny raha mitantaran'ny fiangonana ondresahana satria mifandraika amin'ny fiainan'ny vahoaka ny réforme nataon'ry Martin Luther sy ry Calvin izay misy impact tamin'ny société occidentale tatriorina de miainga tany amin'ny université. Zay zany le izy misy fotoana zay mihitsy hoe tsy maintsy ny any amin'ny université no hanomboana ny réforme, ny révolution. Zay mahatonga amin'ny teny hoe révolution idéologique sy révolution manahaka amin'ny teny hoe réforme. Zany hoe tena le système éducatif mihitsy sy ilay fampianarana satria tany neny mamolavolona olona haka manao zavatra avy eo fa ny ararotiko am'izay hoe concrètement ary antany anao hoe fanontaniana faefatra ny hoe enao ve ataoko mahitsy be ty manoloana zany rehetrarehetra zany inona ny frehana politika anananao za tsy miteny hoe inona couleur tsy couleur fa frehana fa misy montonononao moa teo fa sao de tsara velarinao kely amin'ny olona manao zay za ko ilazany ary rehefa avy eo zao satria eto moa zany zay misy le éducation politique ny olona moa manava tsy mahay manavaka an'le hoe politique politicienne sy le hoe manao politique za tena miavoue fa je fais de la politique dans le bon sens du terme hoe afaka mitondra foto-kevitra anankiray eo amin'ny fomba fanatsarana gestion de la cité dia politicien zany sans être un professionnel de la politique angamba raha zay ny olona zany azy de mba te antany anao any am'izay frehana hitanao hoe manoloana an'izay zany inona no tsy tena solution miracle fa karazana orientation na frehana mety atongavana am'izany rehetrarehetra zany. Makasitraka mampivelatra ny débat foana moa zany voalohany indrindra za tsy anatina antoko politika an'izaniza ary tsy manohana an'izaniza ary tsy manohatra an'izaniza fa manohana izay rehetra hitako fa ahasoa ny be sy ny maro ny vahoaka zany hoe za humaniste. Humaniste zany raha ny tranga hitako eto Madagasikara ama humaniste chrétien zany ny zavatra voiziko foana ny resaka souveraineté. Resaka souveraineté no voiziko ny souveraineté zany za tsy mpandala développement, tsy mpandala industrialisation, za tsy mpandala digitalisation numérique. Inona moa comment on dit cela numérique, voilà. Tsy mpandala an'izay zany ary tsy mpanohatra an'izay koa de toute façon satria efa ao anatina
ao anatina monde miaina ao anatina intelligence artificielle tanteraka zany sika amizao e. Fa ny fantatro lahara-pahamehana malagasy dia ny resaka souveraineté. Io souveraineté io raha faritako fohifohy zany dia souveraineté alimentaire aloha, de souveraineté culturelle, sociale, politique, économique. Fahaleovantena rehefa tonga ny fotoana zay tsy mila manafatra ninina makaty makaretsontsika fa afaka manao misy autosuffisance, zay aloha ny priorité amin'ny malagasy fahitako azy. De izay rehetra foto-kevitra ara-politika mandala an'izay souveraineté zay dia resy lahatra. Misy moa ny miteny hoe fédéralisme ve? Tsy haiko na fédéralisme ve mety am'izany hoe samy manana ny avy Toliara, province Toliara manana fahaleovantena, ary manana fahaleovantena. Any ve nahatonga an'le souveraineté? Misy mivohy décentralisation sans savoir ce que c'est vraiment la décentralisation. Misy tsy tonoroko anarina zay any resahana foana décentralisation. Tapaka indray mandra-piveriny dia toizako izy mba tsy habanga ny faneho-kevitra zafady. Ny teny atao inona ny firaikevitra izay voizinao souveraineté ny azy. Ho anahy manokana koa efa ho an'izay mety mahatsikaritra isaky ny manao faneho-kevitra ara-piarahamonina, économique, politika dia mivohy ny souverainisme antsika. Ny souverainisme satria ny rivotra atsika tsy afaka à contre-courant ny zava-misy maneran-tany. Tsy maintsy manao lecture géopolitique tsika satria tsika firenena, za mo pragmatique, atsika firenena mahantra. Il faut le dire. Ny olona tena tsika mpanan-karena fa manana harena kibony tany. Oui, ça c'est théorique ça, fa il faut dire les choses, nous sommes pauvres. Donc on n'a pas les moyens. Qui dit on n'a pas les moyens, dia tsika na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy au dépend foana na force extérieure. Mandany zay ahoana ny enjeu politique amiko, ahoana ny afahana mitrandraka an'ilay maizy azy atsika araka teneny docteur Saimanara teo, ilay toe-tsaina malagasy sy ny fotom-pisainantsika sy ny mode de fonctionnement atsika manokana malagasy sy ny fitsokan'ny rivotra amin'izao fotoana izao aty Afrika fotsiny jerentsika, zay miova ny force politique mondiale fa tsy mitandrefana tsony. Misy boky navoakan'ny Michel Onfray tsy hoe vonvoaka efa ela nalaza be le hoe la décadence de l'Occident, ny civilisation occidentale efa tonga amin'ny farany amin'izao fotoana izao. Zero tsara ny problème any Frantsa io, tsy fantatra ny anjohan'ny Macron afaka pitso satria tena en ébullition be amin'izao fotoana izao zalahy amin'ny fotoana io. Ny européen face ny fiakaran'ny Russie sy ny BRICS ato amin'ny ilany. Dia hitanareo tsara ny aty Afrika, ny Sahel sy na ny Côte d'Ivoire zao fa manomboka mihetsiketsika, ny Sénégal efa napodiny frantsay, ny Tchadien efa napodiny frantsay. Tiako tenena hoe verina zany zao ny mentalité souverainisme. Ny mondialisation efa obsolète. Ny mondialisation zany dia plutôt technologique amin'izao fotoana izao, plutôt numérique araka ny tenen'ny docteur teo, fa sur le plan politique international sy sur le plan fitantanana ny firenena dia na tiatsika na tsy tiatsika ny fait politique eo alohantsika dia ny souverainisme. Zero tsara fa tena miakatra daholo ny parti souverainiste rehetrarehetra partout en Europe, tsy lazaina intsony ny any Amerika, ny any Afrika. Zay zany le rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao satria hita zany fa tsy naomby araka le teninao hoe tsy naomby tsolo le resaka mondialisation sy ny fametrahana le modèle occidental fa miverina ny olona amin'ny resaka ka asa io mombana débat hafa indray le resaka fédéralisme sy décentralisation satria tsy fantatra koa ny intention'le olona mivoy an'izany. Tsy amiko, il n'y a pas de théorie mauvaise dans le sens hoe mety sa tsy mety, manomatoa mety izy any amin'ny sasany dia mety fa le olona koa
eo no tsy hoe tsy itovizako amin'ny lazaraza ferson fa somary se démarquer kely amin'ny RCR hoe ekeko le fanovana-drafitra, ekeko le fanovana structure ary tena 100% aminy amin'ny fotoana iny fa saingy na hanova structure eo ary tsika nefa ny le olona no efa formaté tamina zavatra izy mihitsy nefa tsy manjary mialatsiny amin'ny terme dia ny eo ihany ny eo. Zay zany no nefa tapaka le teninao teo i docteur fa afaka manohy ianao. Eka, ialana tsiny foana moa zany ho an'ny mpanaraka ny amin'ny fahatapahany resaka fa ny anahy tapaka foana mety problemana réseau fa mbola ho lavalava, mbola ho elaela ty resaka révolution ty e. Tsy vitana 5 taona na 10 taona zany, mbola ho elaela ary miantso an'izay rehetra manana fosy saina mieritreritra hanova iray lalana aminay amin'ny resaka éducation. Tsika tsy makahala nizaniza couleur politique eo, tsy makahala bêtement ary tsy manohatra bêtement tsika fa ny tsika zay lalatsaina rehetra mazava hitatsika fa hampandroso maha olombelona olombelona dia manaraka an'izay tsika. Fa tsika tsy atoko politika, tsy hanohatra nizaniza am'izao fotsiny fa manana firian-kevitra zay ijoroana hoe humaniste, on va dire humaniste chrétien de zay rehetra mifanaraka am'izay lalatsaina zay satria ny humaniste mo olombelona aloha, l'homme d'abord, excusez-moi, c'est pas Dieu d'abord mais l'homme d'abord. De ao anatin'izay zavatra raha miray lalana anatin'izay tsika mahita hoe inona ny atao mba ahafahana mampandroso ny firenena miaraka mazava ho azy fa ny éducation. De io éducation io tsy vitan'ny olona tokana io tsy vitan'ny sekoly io, tsy resaky fampianarana SVT na matematika any amin'ny sekoly ny atao éducation fa ezaka be io ka miantso zay tonga saina rehetra mba iresaka mba tsy hijanona amin'ny resaka famelabelaran-kevitra entre nay sy RJL zany zao zavatra fa zay manaraka tonga saina mba hirona miara mizotro tsika mba hakany am'izay révolution zay tsika. Zay révolution zay averiko foana tsy ady amin'izaniza. Rehefa anao mieritreritra manana fahavalo anaty lohanao de mbola tsy azonao zany le zavatra tiatsika tongavana eto fa tsika tsy manana fahavalo, tsisy attaque personnelle na amin'iza fa ny antsika système no hita fa tsy mandeha eto Madagasikara. Système no mila ovaina ka fehiny zany maranako azy de hoe mahakasika ny resaka foto-kevitra hoentina mampandroso ny firenena ho an'izay mpanao politika rehetrarehetra zay tena manana honnêteté fahitsina te hampandroso marina firenena de mba tokony ahatsapa hianatra aloha, mianara na faharatsiny maka conseiller olona manam-pahaizana nianatra anatina domaine sciences sociales et sciences humaines sy n'importe qui kosa fa olona hitanareo manana lalatsaina mazava hanampy ao anatin'izay fanarenana firenena zay. Fa mbola resaka vola business, toerana voninahitra no priorité de marina ihany le any nga Didier Ratsiraka, président Ratsiraka hoe voazao izy raha mandroso Madagasikara. Ny zavatra tsy kaditry ny ngarainy mahatonga azy mitena an'izany fa misy zavatra ihany koa zay tsy hitany, misy zavatra tsisy kaditry ny parce qu'il est un Dieu de toute façon, misy zavatra tsisy kaditry ny président Ratsiraka de hoe Andriamanitra nge ny vahoaka nge no Andriamanitra, zany hoe raha ny vahoaka ny tonga saina anova tompona andraikitra. Araka ny teny docteur zay ity fandarana androany ity zany dia tsy fandarana fotsiny fa karazana atelier na laboratoire de recherche ahafahana manome idée amin'ny zay zavatra tokony ho atao manomboka rapitso. Donc zany zay ny tanjonay amin'ny rahalahy reto tandroany zany de ny hoe
ny ivoizana foto-kevitra amin'izay satria ilaina lay matraquage, ilaina lay manazatra ny olona am'izay manomboka zao ho any amina révolution na tsindriko tsara misy zay no sy ny fampiresaka zay miraha fa tena zay misy ny atao tsaiko hoe ampy zay le hoe opposition na parti partisane na opposition na figuren'olona fa eto za zao de opposition na idéologie rehetrarehetra zay tsy miservir l'humain io moa misy tsy azo misy namatsika ato miteny hoe humaniste chrétien ve ozy izy compatible oui compatible amina resaka fitondrana firenena ny resaka eto fa aza raisina amin'ny lafiny sens théologique satria amin'ny lafiny théologique masy dia azoko ny tianytenenina fa apetraka tsara ny domaine de définition amin'ny resaka gestion na firenena satria ny théologie de la création za mivoy an'izay ko tsy soteriologika foana akory ny baiboly le hoe lalam-pamonjena araka ny tenen'ny docteur teo fa mipetraka ihany koa lay théologie de la création hoe pourquoi Dieu nous a créé, pourquoi je existe sur cette terre. Déjà ça c'est très important, zay zavatra hoe mila mazava amin'ny olona koa zay dia zay ny part contributive ka révolution na idée raha ohatra ka na idée ny opposition raha rehefa tsy manjary dia adaraboka amin'ny alalana fahalalana fa tsy hoe koa hoe adaraboka noho tsy fitiavana ny rakotsy rabe tsy manjary koa ny idée ny mpitondra dia adaraboka zay masiny tsy itiavan'ny olona loatra atsika satria tsika tsy manana an'izay parti partisane zay satria hoe tsy haintsony nareo reto nareo hoe TGV sa TIM sa RMA sa ina dia za hoe non nazatra atsika hatramin'izay dia hoe mpanohitra fitondrana mbola apetrako foana za manokana aloha dia za mipetraka foana amin'ny atao hoe contre pouvoir fa tsy hoe contre le pouvoir zay zany le izy zany hoe le pouvoir mifehy olona mamatotra ny olona tsy ahafahan'ny olona mivelatra rôle nay manokana en tant que théologien ny milibérer ny olona satria ny message du Christ dia pour rendre les personnes libre tsy atahotra intsony libre contre la peur l'oppression ny appréhension ny olona sy ny sisa dia zay moa ny anaka fotoanatsika mandeha dia mandeha angamba ny mety maranamparanantsika azy docteur fa d'accord aminao mihitsy hoe ity ama atelier zany zao ataontsika amin'ny rahalahy zao hoe fanomboana zao ahafahantsika mitaiza satria fitaizana mitoy ity dia ho ampiaritsika tokoa le teninao hoe ny mpitondra fiangonana na dia tsy tiako loatra tena hoe mpitondra fiangonana fa théologiana sy ny universitaire no tokony fanometanana manomboka zao amin'ny éducation ny vahoaka fa ny fantaniko farany angambany dia ho faranantsika io ny amin'ny androany aloha fa toizantsika foana io hoe momba an'izay indrindra ahoana ny hevitrao moa ve ny mpitondra fivavahana tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaha pirenena nanonona tsara no nafinaritra any tonona atao hoe pasteur Veljon sy Andriamanjary Richard zay olona tena tokony contribuer zavatra betsaka nefa moa noho ny antony maro samihafa iarahantsika malala eo indrindra matsy zao no tiako atongavana eo amin'izay côté zay ka ahoana ny avianao manokana tiako atao débat manaraka zay fa namaliko azy fohifohy kely fotsiny Martin Luther King dia pasteur Baptiste zay anisany nandray anjara betsaka amin'ny ataoko hoe réajustement de la société américaine niady nanohatra ny ségrégation tany Amerika zany pasteur reny fa nanana ny andraikiny lehibe teo anivon'ny fiarahamonina sy ny politika ny fivavahana kristianina dia tsy manohatra mihitsy ny andraikitra mivantana eo anivon'ny politika fa adosokevitra lehibe ny fiheverana fa ny kristiana dia natao hiaritra ny tsirariny fotsiny eo amin'ny firenena fa miandry paradisa tsy hita maso fa adosokevitra lehibe zany fa na Jesosy Kristy zany dia nanao révolution zany ary Jesosy Kristy zany tadidiko le toritenin'ny nga Billy Graham Jesus Revolution nanao révolution zany Jesosy Kristy zany fa ny fomba fanaovana azy tsy mitovy satria samy manana ny fomba fanaovany ringa io samy manana ny stylena baolina io na samy manana milalao baolina io fa ny zavatra haiko hoe zavatra marisy lahatra azy zany Jesosy Kristy zany révolutionnaire zany ary zay nanafotoana ny
ny romana na ny jiosy na raha tsy mijanona fotsiny tsika amin'ny resaka texte biblika dia azo heverina tsara fa na ny romana na tsy ary menacé amin'ny messagen'ny Kristy satria tena révolutionnaire be. Ny révolution tsy voatery combat mifanatrika foana fa na être pacifiste ça fait partie de la révolution. Martin Luther rehefa nanao révolution rehefa niady izy tamin'izany sy inspiré tamin'ny Gandhi sy Jésus Christ zany. Ka tiako resahana hoe maro ny diso hevitra amin'ny kristiana ny mpitondra fivavahana hoe tsisy idiranay politika, ny anjaranay resaka liturgia, resaka rôle pastoral fa tena manana andraikitra lehibe eo amin'ny firenena ny pasteur. Ary za raha miteny mihitsy hoe raha misy tokony hoe tokony andraikitra voalohany dia ny pasteur sy ny prêtre rehetrarehetra zay rehetra manana fonction pastorale satria reo no mitarika na zany Mosesy na Moïse zany sady à la fois manana rôle politique zany manana rôle religieux tamin'izany andro zany. Zay zany azoko ambara ka tokony andraikitra ny mpitondra fivavahana, tokony andraikitra lehibe, tokony hidinika hiara hiresaka mpitondra fivavahana miaraka amin'ny universitaire. Manahaka ny tenako zao moa zany za tsy pasteur de mahafantatra ihany manana fahalalana amin'ny tontolo biblika aza, tsy pasteur fa ny angatahako sy iriko ny isina discussion eo amin'ny miaraka amin'ireo mpitondra fivavahana reo. Za koa tsy tena andao hanonga-panjakana na andao tena fahadisoana be zany na andao hanohatra ny anina fa hoe inona ny tokony ataotsika mba hoentina nabeazana ny olon'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra ho beazina fa ny paradisa aloha eto an-tany aloha manomboka eto tsika fa aza to de hoe tsinitsiny avy ny eto ambony tany fa Andriamanitra raha tsy niraharahany eto de tonga de ny any misaoty any any an-danitra any tsika fa manana Andriamanitra tanjona, manana vision Andriamanitra amin'ity tany ity na nametrahany Adamasevy ao anatin'ny mba hiasa sy hitandrina azy efa manambara fa misy vision ao, manana responsabilité tsika amin'ity tany misy atsika ity. Zay ny azoko ambara rahalahy makasitraka amin'ny discussion rehetra. Ya, za koa anamafy an'izay hoe zay mahatonga anazy de tiako le mitondra an'ilay titre hoe pasteur satria efa misy zavatra lafitsaina efa mipetraka zany ao anatin'ny olona hoe pasteur égale institution. De ny institution nefany manana ny déontologiany sy ny lalànany ny règlement intérieur dia borné amin'iny olona. De zay mahatonga anah hoe mba tsy atonga anah voafatotry le cloison dia je préfère le titre théologien ka za zany eto miantso ny théologienne digne de ce nom. Ianao to miteny hoe miantso ny professeur. Za ndray de mon côté le retsy le côté pastoral za tsy teny ajanony fa ampiasao am'izay tokony azy fa le théologie zay nianaratsika tokony ho ampiasaina. Misy matsy pasteur izy fa tsy théologien. Zay koa matsy zavatra anankiray tsara ho fantatra. Il est pasteur zany hoe il est plutôt pastoral amina resaka gestion d'une communauté. Fa le théologien matsy manana vision un peu plus large eo amin'le hoe ahoana ny fijerinao ny an'ity fait de société ty na foto-kevitra voizina am'izao fotoana zao dia inona ny apportnao amin'ny fotoana iny anao tsy mitony tena mianarany institution satria zay koa mety problème andreo rahalahako reo hoe zany tsy afaka miteny satria za mitondra ny anarany institution hoe io koa zany le izy. Donc zany eo zany mety sur le zany tonga de pragmatisme sy ie tsy maninona toizako ihany de mety renao rehefa avy eo le lafiny théologique universitaire tiako resahana hoe exercice intellectuel no zavatra tena ilain'ny olona koa zany hoe andro zany de tokony hitsangana atsika na ianareo universitaire samy universitaire hotsika fa samy manana domaine plutôt hoe ilaina ny contestation intellectuelle. Averiko ilaina ny contestation intellectuelle mila miteny sur le plan intellectuel fa tsy partisan dia ni proposition avy hatrany concrètement dia ny mutualisation ny capacité intellectuelle iombonantsika. Io zany tokony hisy ahoana ny ahafahana mutualiser an'ilay capacité universitaire nareo amin'ny monde séculier sy ny capacité
universitaire aty amin'ny monde théologique ahoana ny asianan'io tetezan'io hoe io zany tenako teo tapaka moa nanao teo docteur za hoe ampy zany a contestation intellectuelle ny tokony hisy fa tsy hoe contestation politique dia ao anatin'le contestation intellectuelle ahoana ny mutualisena an'le monde universitaire anankiroa ianareo zany aty amin'ny côté séculier zay aty amin'ny côté tsy tiako loatra le hoe religieux fa théologique satria ireo zany no amiko misy synergie azo ampiasaina tsara mba ahafahana miproduire zavatra tsara eo zany no mbola karotsika sy horesantsika manaraka fa ny fotoanatsika mo voafetra de voafetra fa zay makasitraka anao aloha nanome fotoana na de sarosarotra aza ny fifandraisana ezahantsika tsaraina araka zay azo atao fa sao de misy afatra ho farany alohan'ny sarahantsika de za koa hanome ny ary efa avy eo tapaka ya tapaka mona docteur za ngamba ny afatra farany de iny teo iny hoe il est temps il est grand temps tsika moa teny hoe mila mifo ny vahoaka nefa tsy mbola ifo zany raha tsy efa mifo aloha izay olona tokony ampifo azy asa razonareo tiako tenenina hoe isika aloha no mila mifoa isika tapaka kely ateo tapaka kely ateo fa hoe ny aza ny afatra farany de hoe alohany amoazana le vahoaka le varalabe mandry de isika universitaire aloha no mila mifo voalohany mifo eto zany de tena hoe prendre ses responsabilités dia izay tsika vo afaka mamohany le vahoaka satria le vahoaka tsy izy ane tsy fantany akory zay tokony atao ny arak'le tenenao teo hoe tsy nianatra ny akamaroany dia manomboka aty amintsika aloha de ahoana ny atongavana an'izay zay mbola toy ny resakitsika manaraka fa omeko anao ny fitenenana amin'ny famaranana maino ve ny mpanatrika any sa ahoana eny tsara ay tapaka indray alala raha koa le connexion ty tsy anomezatsiny azy zay le révolution tiako tenenina sao de tsy azonareo hoe RGL zany hoe miantso ny olona ikomy ve non révolution intellectuelle contestation intellectuelle de tenenina teo hoe fa maninona ianareo tsika nareo zay nianatra amin'ny domaine anareo any no manaiky ho atao sovaly tengenan'ny olona amin'ny zavatra tsy compétent amina décision tokony ilaina amin'ny secteur rehetrarehetra donc io tsisy afa-tsy zay contestation intellectuelle fa raha mbola tsy zay dia ny eo ihany ny eo oui maheno ve ya ina ny teninao farany alohan'ny janonao tsika oui ny anao ny afatra farany fotsiny de zao any olona rietra maheno za mino fa ny akamaroan'ny olona amin'ny maheno tsy manaraka an'izao famelabelara-kevitra zao zany olona kristianina de ny anao ny afatra farany de zao mba tsy hijanona resaka fotsiny zao fa mba iorona ao anatin'ny saina sy ny fotsika tompony andraikitra ny tsirairay avy amin'ny fanovana firenena efa maro hita mihitsy ny eto amin'ny tambazotra ny resaka olona tonga saina hoe anova firenena anao anty anao andry betsaka ny tsy faly fa tsy manao ninina mbola io ihany tsika satria ny antony raisitsika ho resaka fanehoana alahelo fotsiny ty zavatra ty ao amin'ny Facebook de samy maneho ny alahelo de mijanona hatreo tsisy tony fa apetrao aorenana anaty saina sy fanaya zavatra zay iara-iasitsika anova rafitra ary ny rafitra ovaitsika tsy maintsy manomboka amin'ny fanabeazana hoy za teo atomboy aminao le fanovana atomboy amin'ny tsirairay le fanovana de mampitatra tsikelikely manao tasy joely amin'ny fiarahamonina sy amin'izay toerana iasana rehetrarehetra fa raha mbola manana fanantenantsika ary miasa de iova ity Madagasikara tsika ty tsy vitan'ny olona ray na roa ary indrindrandrindra tsy vita natorapo fa mitaky fahavonona tanteraka
raha tsy androany no anovana azy, ovinandray nanovana azy. Raha tsy isika zao nanao azy de iza ndray nanao azy. Ndray tsika manantena hoe Ibrahima Traoré. Mety ina angamba le Ibrahima Traoré. Mety ihany angamba le Ibrahima Traoré. Aoka mahenao le Ibrahima Traoré. Samy Ibrahima Traoré tsika tsirairay avy aza manantena Messi foana, aza manantena pasteur foana na prêtre, aza zay moa problème tsika peuple pastoral miandry mpitarika foana. Mba ny tsirairay no mahatsapa hoe za le olona, za le Ibrahima Traoré, za le natao anova, ka rehefa samy tonga saina miova ny zavatra rehetra. Tsy mila milahatra eny amin'ny 13 mai fa rehefa miova ny toe-tsaina tsy manatsambakain'ny olona de miova ny zavatra rehetra rehetra. Zay ny avatra farany fa hoy za tamin'ny voalohany hoe voninahitra ho any no nitafatafa tandroany niaraka tamin'ny RGL. Zay ataoko hoe fa manana anjara toerana amin'ny tontolo ny fanabeazana amin'ny lafiny rehetra rehetra fa tsy amin'ny ara-panahy ihany, ary fifaliana ho ahy ihany koa no tafiresaka tamin'ny mpanaraka rehetra rehetra na tamin'ny page ny RGL na tamin'ny makasitraka anareo hatrany engany mba hiova ty Madagasikara ty de tamin'ny faly tsika mahita tontolo vaovao. Zay makasitraka. Sotra betsaka anao de teniko farany koa de ny hoe ny fanomboana amin'ny zava-dehibe. Misy mahatsolato manao lecture raccourci hoe eto amin'ny Facebook fait de manomboka amin'ny zavatra kely. Le changement commence toujours par des petites choses. Misy teny soratra masina zay hoe raha te ho matoky amin'ny be tsy maintsy matoky amin'ny kely aloha. Or le kely tsy kely fa manomboka amin'iny zavatra kelikely iny no mitatra. Na zany sary mahafinaritra misy ny manova azy de ohatra hoe androdana ny mandan'i Jéricho ny zanak'Israëly de il a fallu tourner 7 fois autour. Or pendant les 7 fois tsy nisy ninona niova aloha fa les patience les compte les politiques d'usure zany hoe tsy mila mirotoroto tsy afangaro ny vitesse ny précipitation fa tsy maintsy misy impact iny na tôt ou tard ary impact tena any amin'ny fototra. Makasitraka docteur dia apetrakatsika manaraka le deuxième sujet nitenenao teo le de construction teo irarina hoe mba anana fotoana indray tsika fa manao an'iny andamina fotoana sy surtout ny qualité de connexion mba am'izay anao tsy sahirana afaka mamelabelatra possible koa tsika ho hitatsika hoe ampidirantsika olona anankiray fanotelo zay mety afaka manamasaka an'ilay mameno plutôt an'izy ampiresahantsika eo ihany fa de misaotra mpanaraka ny pejy sy ny mpanaraka ny pejinao say manaraka koa dia mamea fotoana ho amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma daholo tompoko. Makasitraka be. Merci.